aminareo anery avana malala ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika manapaka amin'ny fahefany ny tompo izay indray avana ny loha hevitra banjintsika amin'ity volana Jona ity ary ny andraisantsika ny afatra Andriamanitra amin'ity anio ity dia ny filazantsara araka ny Matio toko 20 andininy 20 hatramin'ny 7 amby 20 tsy averiko vakina intsony zany ry havana fa rehefa eo amin'ny tantarany firenena anankiray ary mitovy amin'izany eto Madagasikara rehefa misy olona malaza anankiray maka fahefana manana ny hery sy ny fahefana iverina hoe tompony hery sy ny fahefana dia tonga daholo ny firongon'ny mpanao-politika rehetra tonga daholo misy leladelaka eny dia manoana zay le izy inona ny hevitra mba azo plasy mba azo toerana farafaratsiny ao amin'ny governemanta na farafaratsiny mba sekretera jeneraly mba afaka ihinana miaraka mihinana dia mody rakofana amin'ny hoe fitiava-tanindrazana eto amin'ity soratra masina ity ry havana dia misy tranga ohatr' izany misy an'izany tranga izany eto tena anjarantsika tokoa ny mijery fanontaniana mipetraka zany any président Mikaela ve ny fahefana any Rajaonarymampianina président Rajaonarymampianina ve ny fahefana any président Ravalomanana ve ny fahefana any Frantsay ve ny fahefana any Tiana ve ny fahefana aniza koa any Donald Trump ve ny fahefana zany le izy dia rehefa misy an'ilay olona manao mahazo fahefana reny dia tonga ny olona makeo amin'iny dia mody mandray anjara eo dia zay manoana fa ny hevitra aka toerana dia tahaka izany nataon'ity renim-pianakaviana ity ty renim-pianakaviana ity zay Salome zay reniny Jakoba sy Jona eto mi zany dia ambara mihitsy hoe reniny zanak' Zebedio ny Jakoba sy Jona no zanany izy roa lahy reto dia mpanaraka ny tompo ary apôstôly ao anatin'ny apôstôly zany ny faniriny mama renin'izy mirala dia mba azo toerana eo akaikin'ny tompo ny zanany lahy ohatra hoe ny ray prime ministre eo akavanany ny anankiray mety ministry ny varotra ohatra na ministry ny atitany ohatra dia amin'izay milamina tsara ramama fa ny zanany manana fahefana zay le tantareto zay le tantareto dia ny zavatra mitranga tsy any amin'izany nefa ny nambaran'ny tompo eny arozon'ny tompo raha te iombona fahefana amiko ireto misy fepetra dia tsy araka le neritreretin'le olona mba afaka misôsy izy mba mandray vola be izy mba sefosefo izy mba mitaingina ve oity izy na ve tsy haiko tsony zay ve rehetrarehetra mety azo tengenany rehetra zany na ve 12 na ve 16 tsy fantatry tsony tany zany mba mandeha rehefa mandeha be pampampampam mba manao an'izay zany mety eritreretin'ity mama iza moa ny reny tsy ho tiany zanany ka eritreritra an'izany ravana malalo amin'ny tompo ina no afatra azontsika raisina amin'ity tenin'Andriamanitra ity ny voalohany ry havana dia izao tompony fahefana feno eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra tsy toa tompony fahefana feno eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra tsy toa nambaran'i Jesosy mazava ry havana rehefa nanontaniany Salome izy hoe ory Jesosy
mba ataovy eo akaikinao ao ny zanak'Rola. Efa taditady isy corruption ihany zany a, kolikoly. Mba ataovy akaikikaiky anao, misy 20 manko ry zalady. Mba izy Rola ny ataovy akaikikaiky anao eo e, mba amboamboary any e. Zay le izy. Tena ambaran'i Jesosy mazava tsara. Hoy Jesosy taminy, isotro amin'ny kapoaka tokoa ianareo, fa nipetraka eo an-tanako ankavanana sy eo an-tanako ankavia, dia tsy any hanome izany, fa izay namboariny raiko, izay no omena. Jesosy zany teny hoe mety zay fagnatanao zay ry mama, mety tsara zay. Fa zao tsy anjarako ny manapa-kevitra amin'izay, fa ny tompo ny fahefana feno manatateraka an'izany dia Andriamanitra mihitsy. Tatsika amin'ny 7:20 zany. Zany hoe ity vehivavy ity dia manaiky fa ny Jesosy Kristy ny fahefana. Zay no nahatonga anazy miresaka amin'i Jesosy hoe rehefa mbanao ihany ny fahefana dia mba tsarovy aho. Zay io. Ary tena n'Andriamanitra tokoa ny fahefana raha mijery amin'ny soratra masina isika. Dia izao no tena tiana ambara amin'izany hoe raha io andiny soratra masina 7:20 raisitsika. An'Andriamanitra ny fahefana, ka zay ity no omena azy, no omena azy. Zay le izy. Tsisy afaka miady varotra. Fa ny anjaran'ny olona dia ny manaiky amin'ny fanetretena, manaiky amin'ny fanantenana, manaiky am-pitiavana an'izay sitrapon'ilay tompony hery sy ny fahefana, satria Andriamanitra tsy toy izy. Raha mamaky ny perikôpa atsika na ny Salamo 2:20 sikeriavana, izay novakiny mpanompon'Andriamanitra teo, ary tsy enjerintsika tamin'ny teny ity, dia ambarany tsara fa any Jehova ny fanjakana ary manapaka amin'ny firene samihafa izy. Fa io Jesosy Kristy io tokoa ne, nefa ny teny ihany koa hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Zany hoe nomen'Andriamanitra fahefana Jesosy Kristy, ary izy ny tompon'ny fahefana any an-danitra sy ety an-tany. Dia maniraka ny olona izy, komandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanahy masina, ary mampianatra azy izay rehetra nandidiko anareo. Ny olona manana fahefana ry avana no afaka mibaiko. Ny olona manana fahefana no afaka mibaiko. Dia zareo anga ny fahefana Jesosy Kristy tsy amin'ny olona ihany. Fa raha mijery ny any amin'ny Genesis sika, miteny Jesosy tonga dia manaraka, tonga dia mahita vokatra eo eo. Teny zao Jesosy hoe misy mazava, dia ahoana ny toyny? Dia nisy ny mazava. Fa ianao nge mba mitenene, zareo nge ny poketra nareo ry vehivavy malala, ao nge samia mba miteny misy vola. Na hoe mitombony vola ao anatiny io, tsy na ny lehilahy ndray miteny ao anatin'ny posiny, tonga dia miliara, misy miliara. Misy sa tsy misy? Ny dikan'izany tsy manana fahefana tsika. Fa zay manana fahefana no afaka miteny, zay manana fahefana no afaka mandidy, zay manana fahefana no afaka mampigatra. Zany rehetrarehetra zany ao anatin'ny dolo zany. Dia misy moa ny olona tapohany manam-pahefana sy matahotra ny ala amin'ny fahefana, dia manararaotra n'izany fahefana taony zany. Fa tsy zany ny eto. Ary zany koa mahatonga ny olona nao kolikoly, mba karakara ho any ranga, mba ampidiro ao. Ianona ne zanaka bavy ny dadanareo hoe mba ampidiry mpiasa aminareo ao izy. Ohatran'izany le izy. Mba ataovy eo kavananao izy, na ataovy aiza? Ataovy eo akavianao. Za aloha dia hiteny amintsika hoe manahirana ihany mampiasa fianakaviana. Anisany ampianariko zany efa mampianatra ny ampianarana hoe raha te ahita raharaha ianao dia mampidira miasa ny fianakaviana ao anatin'ny orinasanao, dia ho hitanao ange ny enjoanao. Zay le izy. Mba miteny fotsiny a, zay mba miteny fotsiny a, iny anaty finosana iny. Zay. Fa ny tompon'ny fahefana dia tena Jesosy Kristy mihitsy. Andriamanitra tompon'ny fahefana, Jesosy Kristy tompon'ny fahefana. Dia jereo tsara ange ny fahefana ataon'i Jesosy Kristy no teneniny ny rivotra
dia nanaiky azy. Teneniny ranomasina tonga dia tony. Vainao nge mba miteneny mba manao akory tsara moa ny rivotra amin'ny fofony mitsara. Vainao tsy afaka anao aryzany mihitsy. Ary zany mandriamanitra tsy toa an'Andriamanitra. Zava-dehibe zany ry havana. Tsarovy fa fomba an'Andriamanitra ny mampindrana sy manome fahefana. Ary zany no fahefana omen'Andriamanitra ho an'izay mpiandro zao mahalala tsara ny teny fahefana vakina. Fahefana omen'Andriamanitra anao zany, ary mba hafahanao manao ny asa n'Andriamanitra ny anomezanao an'izany rehetra zany. Fa ny faratapon'ny fahefana ry havana dia nandresen'i Jesosy Kristy ninona? Ny fahafatesana. Zany ny tena olona manana fahefana. Nandresy ny fahafatesana izy, tsangana amin'ny maty izy. Zay le fahefana. Hitantsika tsara koa fa nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty izy. Fahefana koa zany. Zany rehetrarehetra zany no milaza sy manamafy fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia tompony hery sy ny fahefana. Manjaka amin'ny zavaboary izy, ary tsy vitany hoe manjaka amin'ny zavaboary izy, fa ny fahefany no mifehy ny tany sy ny lanitra. Zany ry havana ny tena zava-dehibe. Dikan'izany dia zao mila makatoa ny fahefan'Andriamanitra sika. Eo ry havana mampiavaka atsika amin'ny silamo. Ny Andriamanitra ny silamo dia Andriamanitra arovana. Andriamanitra maninona hoe? Manaova sary ny mahometa fotsiny angenina hoe dia ataovy karikatura fa vonono silamo ianao. Zay zany lizy. Satria ny azy arovany ny Andriamanina. Ka rehefa arovana izy, kely hery izy zay. Fa ny Andriamanitra ivavahantsika tsy mila arovana zany, fa hoana izy? Izy no miaro antsika. An'Andriamanitra ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Dia zay ny fizarana voalohany ry havana. Tompon'ny fahefana feno amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Ekeo anapaka ny fiainanao Andriamanitra. Fa vita n'Andriamanitra mahatompo ny fahefana feno azy ny mamadika ny impossible ho lasa possible. Fa ny faharoa ry havana azontsika raisina an'ity ten'Andriamanitra ity dia zao. Tsy hoe tompon'ny fahefana fotsiny Andriamanitra, fa manafatra antsika koa ty ten'Andriamanitra ity hoe maniry fatratra ny iompo-pahefana amin'i Jesosy Kristy. Maniry fatratra aninona hoe? Iompo-pahefana amin'i Jesosy Kristy. Ity vehivavy reniny zanak' Zebedio ity, Salome zany, dia naniry fatratra izy mba ho eo akaiky ny tompony zanany. Zany mba fanirina, zany mba tonombavaka, ary zany nambarany tamin'Andriamanitra. Ary tsy hoe fanirina mandalo fotsiny hoe ataovy mipetraka akaikinao fotsiny, ataovy tahanakavananao ny zanako, fa ny faniriny dia ho tonga ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy. Satria ekeny fa Jesosy Kristy ny tompony fahefana ary tompony ny fahefan'ny fanjakan'ny lanitra. Dia mba tiany zany reto zanany roa lahy reto mba handray fahefana koa, hiaraka manam-pahefana amin'Andriamanitra. Fantatro ty vehivavy ty tsara fa tena manapaka ny an-danitra izay ty an-tany Jesosy, ary tena Andriamanitra feno izy any Jehovah ny tany sy izay rehetra ho aminy. Fa saingy zao hafa ihany manko zany mba mahazo fahefana izany. Saingy fijerin'olombelona zany, fijerin'olombelona sy ny mpanao politika zany, mitady seza mba hafahana mivelona. Misy mpanao politika anankiray zay rehefa nambany resaka tamiko toy zany, nareo raha hoazaka mitapitak'olona amin'ity milaza ty tanindrazana na tsy ataonareo ihany no ataonareo fa tsy mieritreritra n'izay asovahoaka mihitsy nareo. Zao ny valitenin'ny pastera, io no ikaramanay, tsy mihinambary zay raha tsy io. Andre kiaka io. Ovy anareo. Aiza moa ny firenentsika tsy ohatr' zao. Zay le izy. Fa zao ry havana, rehefa nakeo amin'ny tompo ty vehivavy ity, dia hafa mihitsy ny fijerin'ny tompo. Tsy ady fahefana akory na seza hozaraina,
ahafahana mampiatra sy manao tsindry amin'izay fahofana omena no ambaran'ny tompo. Fa raha te handova fanjakana miaraka amin'ny tompo dia izao, mila miaritra fahoriana sy mila miaritra fijaliana. Zany hoe rombahana amin'ny alalan'ny fahoriana sy rombahana amin'ny alalan'ny fijaliana ny fahefana raha te hiombona fahefana amin'ny tompo. Zay ilay izy. Ianao zany raha te hiaraka amin'ny tompo dia tadidio tsara fa mahatatesa tsara fahoriana. Izy tompo mihitsy aza no nenjehana. Izy tompo mihitsy aza no nomboana tamin'ny azo fijaliana. Ka raha te hanana fahefana miaraka amin'ny tompo ianao, mahatatesa fijaliana. Ary zany ry havana mazava-dehibe an'ireny fizahan-toetra ireny. Ny fizahan-toetra ane arakaraky ny hanomponao an'ny tompo, arakaraky ny rahanao lalana amin'ny tompo, isitrahanao ny fahefanapahana fahefana omen'ny tompo, no ahitanao ny tsy fahitanao, ahitanao ny zavatra manahirana, eny itondrahanao hatramin'ny fatorana sy ny fonjasa. Zareo tsara angeny ny apôstôly saika maty martiora daholo ny apôstôly ary notoraham-bato, sasany moa tany amponja, reny rehetrarehetra reny zay le miombo-pahefana amin'ny tompo, fa tsy hoe milamindamina tsara dia mihinambarany amin'ny restaurant sakafo dia invité ary dia makary dia makatsy sy ny sisa dia miditra ny vola dia mavita trano be amin'ny volam-bahoaka, ny vahoaka miamahantra izy milamina tsara ny jerinaka, tsy te halalany zany izy. Zany ry havana tsy zany fa mila miaritra fahoriana ianao. Ary zay ny voalohany. Fa ny faharoa, fepetra faharoa, raha te hiombo-pahefana amin'ny tompo ianao, tsy hoe mandalo fizahan-toetra fotsiny, fa ny fepetra faharoa dia izao, mila miombo-piainana amin'ny Jesosy Kristy mihitsy. Miaraka miombo-piainana amin'ny Jesosy Kristy, miara misotro amin'ny kapoka ny Jesosy Kristy. Mety mangidy le kapoka fa mety tsara koa. Zareo ange Davida ary Salamo 7:20, ny kapokako feno dia feno. Eny tokoa fahasoavana sy famindram-pona naraka amin'ny andrehetra iainao. Zany hoe Davida zany rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia feno ny kapokany, sakafo tsara izy, any-pitoloha. Kapoka io moa zany le ambara eo divainy eo anatin'le kapoka, foto-sakafony jiosy raha teo moa zany tamin'izany. Zany hoe rehefa miaraka amin'ny tompo dia miditra ao daholo ny fitahiana sy ny fahasoavana. Zay le anankiray. Fa mety misy koa ny kapoka mangidy, lay nataon'i Jesosy Kristy teo ambonin'ny hazo fijaliana hoe esory amiko ity kapoka ity. Zany mety hitranga. Dia io le anontanian'ny tompo an'reto antiramama teo hoe ny zanakao ve mahataty ny kapoka osotroka. Fa namaly moa izy mirola hoe vitana ihany nisotro amin'ny kapokanao tompo. Ary zany ianao ny rasan'ny tompo amintsika ry havana manala, hoe enao koa dia manaiky hisotro amin'ny kapokan'ny tompo, ary vitanao koa no ny herin'Andriamanitra tsy to ny misotro amin'ny kapoka na dia mangidy aza. Zay zany anankiray. Dia miara miombon'aina amin'ny tompo, miaraka amin'ny tompo, tsy mahafohy ny tompo. Raha miray amiko ianareo ny Jona 5:20 dia mamohy be. Zay ilay izy. Zava-dehibe ny fiarahana amin'ny tompo. Fa ny fahatelo ry havana, raha te hiombona fahefana amin'ny tompo tsika, te hisitraka ny fahefana omen'ny tompo na hananan'ny tompo, mba teo akaiky ny tompo ianao na teo akavanana na teo akavia, ny fepetra fahatelo dia izao, mila manana fanetretena, mila manana fananany toe-tsain'ny mpanompo fa tsy hotopoina. Ary ao ny tsy mampitovy an'le fitadiavana seza ary amin'ny zao tontolo izao ary. Ny ary amin'izao tontolo izao ary maka seza ianao mba hotopoin'ny olona. Sady zay ilay izy. Fa mifanohitra amin'izay ny tompo, maka seza mba hanompo ny olona. Zay ilay izy. Zay no andrasan'ny tompo aminao. Ary tsy vitana hoe maka seza mba hanompo ny olona, fa tena manompo amin'ny fanetretena. Ny mampalahelo ry havana be dehibe ny olona rehefa tsy zakany ho andraikitra omena azy io, na rehefa tsy zakany ho fahefana omena azy io, dia avy izy tsy vitany hoe mizesta fotsiny fa manindry ny hafa izy.
ary zay ry havana mifanohitra amin'ny fomba fijeryn'ny tompo ka raha misy amintsika kristianina mandrehany zao toriteny zao omen'Andriamanitra fahefana ianao aza mba manindry ny hafa aza manararaotra ny fahefana anananao fa matoanao apetraky ny tompo eo dia natao anompo tahaka an' Jesosy Kristy ilay nanasa ny tongotry ny mpianany. Ry havana malalo ao amin'ny tompo, ny afatra nomen'ny tompo atsika amin'ity anio ity, teo eo akavanan'ny tompo venao, teo eo akavian'ny tompo venao. Fomba fiteny moa hoe iry tananakavanany anina, zany hoe miombona ndraikitra aminy, miombona fahefana aminy. Teo eo akaiky ny tompo venao, te azo plasy eo akaiky ny tompo venao, ny tompo ilay tompony fahefana sy ny hery. Teo eo akaikiny eo venao tsotra, manana fanetretena, manana fanetretena, manana ny toe-tsain'ny mpanompo, ary indrindra sahi misotro, miara misotro ny kapoka miaraka amin'i Jesosy Kristy. Ary tsarovy fa ny asa fanompona ry havana dia mety handalovana fizahan-toetra, mety hisedrana ny mafy, fa tahaka ny nitondran'Andriamanitra anao ivoaka amin'ny fitahiana mahatretrika, no hitondran'Andriamanitra anao ho amin'ny fitsanganany tena maty sy ny fiainana mandrakizay. Ka raha te aomby ianao, aza misaraka amin'i Jesosy Kristy. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika ny fiadanany. Ko manry fatratra ny ombom-pahefana amin'i Jesosy Kristy, ary tsarovy fa an' Jesosy Kristy ny fahefana any an-danitra sy ety an-tany. Amen.